Nderandreraka ny ao anatiny ao fa tsy ohatran'izay le fipetraka le izy fa resaka ohatrany hoe fanahy mihitsy zany le izy misy fanahy misintona an'le olona ary izy moa nanazava an'izay hoe iositra io izy misy fotoana zany hoe impact ohatrany hoe régional zany hoe amina faritra zany de afaka misintona olona amina faritra impact national de misintona olona amina firenena de ny zavatra tena mahagaga tokoa nefa tena hoe misy olona zany tena moa zany efa nisy fotoana mba nanao interview an'le olona ihany le anatin'le fiangonana satria misy fotoana irahany manao interview de presque le olona le miangona rehetrarehetra zany tsy hoe olona tena mbola tsy nivavaka hatr'izay niainany fa olona efa le tena irongirony be tany amin'ny fiangonana zokony reny zany fa de tena tonga de mikisaka fotsiny de tonga ao de le olona zany raisina ny tenin'Andriamanitra raha ka ohatra fotsiny zao tena fandrainy matetika le hoe tantarany Miriama le hoe nanakina Mosesy de tonga de boka fotsy de le tantarany Datana sy Abirama sy Rokora koa de le hoe tonga de nisokatra ny tany de nitelona ny zareo satria hoe nanakina ny Mosesy rehefa tena vakina nefa le tantara amin'ny Baiboly zany i Mosesy io anefa tena tsisy zavatra azo nanatsinina azy na nanakianana azy fa izy zany ny tena mahavariana aminy arakaraky ny vavahana ho anazy tohatra ny voame zany manao zavatra tsy mifanaraka amin'le tenin'Andriamanitra toriny foana izy ohatra ny misy fotoana izy indray manao vava hoe atao fiangonako aho zao mahazo miteny zay tiako tenenina mahazo manao zay tiako atao de tena gaga ianao maheno zany misy fotoana izy indray ohatra ny manao vava hoe dadanay ara manaiky aky izy ianao tsy anaika de gaga zany ny samy mpiangona maheno zany vavy zany ndry fa inona koa zany nefa amin'ny fotoana io zany ny dadany ny mamany ny fianakaviany presque présent manatrika eo daholy de samy teny zavatra ohatran'izany ary nisy fotoana mihitsy ary zany ny avany vavany any no mitantara zany eo amin'ny toriteny tsy de sarotra loatra ny mitady profo momba azy misy fotoana ny avany tena namoaka vavany zany tsy mialatsiny aloha am'le zavatra ho teneniko fa zay mihitsy zany le mot exact malaza azy hoe zazakely ny aviko momba anazy io zany hoe zazakely ny aviko manjakazaka aminareo menakavy eo olona makorely mpiangonana fa am'izao fotoana zao izy zany olona zany potika ny fiainany izy zany tena ohatrany hoe ampiasainy le tenin'Andriamanitra entina mpiororona an'le olona de miraikitra ao le olona fa tia ny zavatra anankiray tena mbola ohatrany hoe tsy voamariky ny fiangonana amin'ny akapobeany zany izy koa zany amin'ny lafiny ray mandefa pitsikilo any amin'ny fiangonana hafa zany hoe hitany daholo zany ny faiblesse ny fiangonana rehetrarehetra izy koa moa raha teo zany efa niangona tany amin'ny presque efa nalehany daholo zany ny fiangonana rehetra ary lany tsenjery daholy amin'ny tsiporiany presque reo pasteur rehetra ary misy fotoana ary izy mba somary ohatrany tsy hoe somary moa zany fa tena hoe compareny mihitsy zany ny fiangonana sy ny fiangonany olo-kafa eo amin'ny toriteny eo ohatrany ny andrianina zao de eo de milalao fiainan'olona fotsiny mahereza nefa fiainan'olona tsy miova akory fa jereo ny atao amitsika koa izy korina ato ny fahasoavan'Andriamanitra maty antoka ianao raha miala ato izy jere zao ry anina sy mba nanandrakandrana nisy aneo sy pasteur efa niala tato fa ny elany tato ny ela raha volana fotsiny meko azo izy de avy eo niverina taty satria nahoana kiatona ny fiainany tsy nandeha ny fidiram-bola somary ohatrany nararary tsy salama de niverina ny angona tato zao izy zao ato izy raha lampiara-miasa mahafinaritra tena miroborobo ery ny fiainany de le zavatra ohatran'izay zany mba ohatrany hoe mba tsy mpiteny ihany koa zany ho an'ny fiangonana hafy hoe mba samiry hoe manao zay ampandrosoana ny fiangonany fa reny faiblesse-nareo reny ene ka rarotiny ny sasany etiny anindraindranany anazy nefa zany zavatra zany hitako ohatrany tsy mety ihany satria nahoana moa ny fiangonan'ny hafa ny tsy niavinao de izy koa zany amin'ny lafiny ray ohatrany hoe sa tena misoratena mihitsy zany hoe atao amin'ity fiangonako ty izy no mikorina ny fahasoavan'Andriamanitra ka tena mikorina ve tena mahazo fahasoavana kosa ve loary le ianao manko zao miteny hoe misy nefa nohatrany tsy miova amin'ny fiainany fa ny eo ihany no eo le fahagagana misy fa eto ny zavatra tsy azon'ny olona le fahagaganany misy karazany roa
misy zany fahagagana avy amin'Andriamanitra dia misy fahagagana mamitaka ary Jesosy efa nanazava an'izay mihitsy hoe any parany any Jesy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka dia hitsangana aneo famantarana lehibe ary maro no voafitany ary na ny olom-boafidy ary izy izy dia ho fitahana dia io zany ny tena manazava n'le hoe inona ny mampitranga n'le fahagagana le izy anie raha mandinika ny baiboly ianao le hoe fahagagana tena hoe vrai miracle nataony Jesosy nanao fahagagana zany anie ka partout et n'importe où misy fotoana ary Jesosy zany indray mandeha eny an-dalana no mifanena amina jamba dia manasitrana tsisy hoe ohatrinona na mandoavany zao na manaovany zao tena hoe guérison inconditionnelle fa nenazy zany tena hoe nandritry ny taona maro zay niangonako tao zay zany nahitako hoe nenazy tsy mivavaka ho an'ny marary izy tsy mivavaka ho an'ny manana olana izy raha tsy ao aoriana ny rakitra zany hoe mandeha tsara mihitsy aloha ny fanentanana rakitra rehetrarehetra dia efa tena hoe mirotsaka daholo mivoaka daholo aloha zany ny 25 sy ny 50 rehetrarehetra mafesapesatra tsara ny fanatazan-drakitra zay am'izay tsika vao miroso mivavaka ary ianao moa teo nanontany hoe efa tena misy marina ve le fahagagana eny tompoko raha tomba maso ivelany aloha dia ohatrany hoe io le tena izy io le tena dadana satria ny tena koa moa zany amin'le hoe maka caméra sy ohatran'izany dia tena manaraka azy eo an-damosiny mihitsy zany maka gros plan le izy mametra tanana sy ny karazany mifilme ny fijoroana vavolombelona dia à premier vue zany ho an'olona mbola tsy tena hoe nanaty ady lalina satria sarotra aloha ny andainga fa matoa zany hoe 7 taona zay vao nandray fanapakevitra ny ala nisy vanim-potoana zany somary ohatran'ny azoazo satria teo amin'le resaka miracle ty zany no tsy azoko dia somary ohatran'ny nandinika bokina mpanompon'Andriamanitra maromaro nandinika baiboly sy ohatran'izany zany mba namatapantatra hoe ahoana marina ny tena fipetraka izy ty fa tena teo zany ny avaka tsara hoe hafahafa ty zavatra ty satria tsisy fahagagana fidim-bola zany ary tsisy Jesosy tena manaporotra mafy zany hoe tena raha tsy manao rakitra reo aza mbola manao ininina mihitsy aloha fa rehefa vita ny rakitra zay vao alefaso ny vavaka dia ny zavatra mahagaga dia zao mivao azy ny lelany hoe tena makaiza ny andro tokony ty rakitra zay aneo izy matoa misy fahagagana mitranga ato hoe matoa misy olona impressionné amin'le fahagagana miseho dia satria zay izy mitroka fahasoavana amin'ny lehilahy lehibe n'Andriamanitra ny apitany ranomasina any zay somary ohatrany mba mampametra-panontaniana ihany aloha satria raha ny fahafantarako azy zany hoe fahagagana avy amin'Andriamanitra zany raha ny voalazan'ny baiboly dia Andriamanitra ny manomeny io anao fa tsy hoe mandeha atsokosoko meona amina vazaha tsisy malala tsisy mahafantatra atsokosoko any ambadimbadika any ianao dia ametrahany tanana any ianao dia ampitany hery any ianao dia tsisy malala tsisy mahita zay nataony tany zany dia miverina vany izy dia mampiseho phénomène hafahafa ohatran'izany dia zay vao mandeha amin'izay ny ohatrany hoe vavaka ho an'ny manana olana ary ny tena raharary dia zao mitranga le fahagagana dia faly zany le olona sitrana tamin'ny aretina fa io zavatra io zany rehefa avy eo dia mbola misy fepetra takina amin'le olona fepetra manaraka mila ianao zany mbola apakaro ny doziny le izay mivady io zao raha nanao fanatitra dia nanomboka tany amin'ny arazato fa miakatra foana io izy raha tianao ikoriana amin'ny fiainanao ny fahasoavana fa rehefa tsy mamafy ianao sy dia tsy mijinja katona ny fiainanao izy ary nareo izy azagaga reny misy aretina miverimberina tokatrano mikorotana asa misavoritaka ambony ambany indraindray ary ny asa ozy raha vatapoka ary teo ny nanaitra satria talohany ny tenenany an'izay toriteny zay zany nanana multiservice zay zay rava ho azy tamin'ny fomba tsy fantatra hoe ahoana tamin'izay nefa zany ny zavatra ohatrany hoe nana fotoana taminy zany dia tsy nandeha niara-ny asa tamin'ny mitsony akango noho ny avy eo zany nikatona zay asako zay dia niteny an'izay zavatra zay izy hoe rehefa tsy manaiky izay teneny rehefa kelikely fanao rakitra satria izako tamin'izay moa dia ary zato no nalefako dia tonga dia mikatona ny fiainanao izy izy ary io zavatra io zany tsy mba hoe indray mandeha na indroa fa tena averimberiny foana zany averimberiny raha tianao iova ny fiainanao matoa ane ny fiainanay miova ozy izy
tsy rakitra nahary zato sy ronjato akory no mampiova fiainana ohatran'izao fa ny voafafinao izy ataony le tenena am'le voafafy moa zany rakitra io zany voafafinao izy miakina amin'ny abeny voafafinao ny abeny nojinjainao raha vary raika apoka aveo izy no afafinao de manateny ianao ijinja vary tena 10 hektara na 20 hektara na 30 hektara miakina amin'ny abeny ny afafinao ary zato sy ronjato zany ozy tsy mampiovin''ininy zany de eo zany le mahavarina hoe inona ary ty zavatra vavy ty de rehefa aveo ny tena zany somary ohatrany mba nanao fikarohana kely tamina sita anankiray namako mpiara-miangona tamiko taloha zany no niteny hoe mailomailo nareo izy fa misy zavatra hafahafa mitrango amin'ny fiangonanareo de mifampiresaka moa zany zay de mitovy ny tadiny koanga ka izy eneo izy ty izy zao misy dossier moa zany naseho an'le olona na de nivakiko misy mpanompon'Andriamanitra tsony hoe Benina eny lazaina moa le izy hoe mpanompon'Andriamanitra fa tsy mahafantatra sy fahamarinana zany Benina faleny zany naka osotra tany ampitany ranomasina ary Benina io zany efa arahan'ny mpanao gazety amerikanina maso akaiky eto amintsika moa tsisy en'izany fa nanaovan'ny amerikanina azy zany tany ampitany ranomasina le marary avisitrana rehetrarehetra zany tena nakosteny zareo narahany de eto le zavatra le tena mampitolagaga tena mahavarina rehefa aveo zany miverina le aretin'le olona rehefa tsy manaraka n'le condition apetrany zany hoe eo amin'iny fotoana iny zany le olona ivavahany sy rehetra mijery de ohatrany hoe alleloia sitrana ka izy zany le symptôme rehetrarehetra sahala amin'ny hoe fivotosana fanaintainana le apparence extérieure rehetra zany ohatrany hoe midisparaître fa au fond zany le aretina ohatrany hoe miembotra amin'ny tontolon'ny fanahy de une fois amin'ny fotoana zany ianao hoe misy zavatra tsy azoazo ny momba anao na misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreriny manana pouvoir izy ampiverina an'iny zay noraisiny avy any amin'ity olona anankiray antsoina hoe Benina ity zay efa araka ny amerikanina zany hoe mandeha manao voyage astral mitokana any amina fasana olona anankiray antsoina hoe Catherine Kuhlman zay mpanompon'Andriamanitra ohatrany hoe nanositra azy tany aloha zany de rehefa aveo zany le olona rehefa tsy manaraka an'le fepetrapetrany de iverenan'le aretina ohatran'izay de miteny izy zany rehefa aveo eny mipilipitra na miteny am'le olona mivantana raha ohatra ka manatona azy hoe ianao io ve ary zay zany tena fampianarana apitao tena no izingiziny nisy mpanompon'Andriamanitra koa moa zany nanampy azy tonga avy any ampitany ranomasina de nanitrikitriky mpanompon'Andriamanitra io ary tena niteny mafy misy nataony tamin'ny teny anglisy moa le hoe did you pay tithes and offering de le olona zany namaly hoe no de I can't pray for you